Tinella aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Baolay, Soka Vitre, GSI Université privée, manolotra anao ny vaovao. Tsisy ny fifidianana amin'ny ampahana ny élection partielle ho ny ministry ny atitandry. Vidy juridika no misy ankehitriny momba an'ireo lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana raha ny nambaran'ny filohan'ny voameran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana eny anivon'ny anteny mera-pirenena androany. Tokony ho tanterahana miaraka ny fifidiana kominaly sy ny fifidiana senatorialy mba tsy ho fandanim-potoana sy fandaniana volabe ho ny vondrona politika dimy miaradia. Tokony hijoro aingana ihany koa ny rafitra maleo tena isahana ny fifidianana n'olo senita rafitra ny tetezanita. Alana tsy ho ela iny analakely ireo mpibizana vato sy volamena manodidina ny arivo hoy ny ministra. Ankilany tsy manaiky izany ireo démarcheur sy mpanery ary ireo mpanambola mpivarotra. Avela malalaka kosa ny fitrandrahana any Andilamena sy Brickaville. Moto valo isan-kerinandro farafakely no very eto Andrenivohitra. Ny ray amin'ny moto folo very any anefa no mety ho hitan'ny mpitandro ny filaminana noho ny famadiana azy ireo pièces détachées aingana dia aingana. Manodidina ny 2 alina hatramin'ny 10 alina ariary kosa ny vidin'ireo rojo sy antivol eny an-tsena miampy ny fametahana azy. Farany ny 9 novambra hatramin'ny 13 desambra 2024 no isin'ny tompon-dakeran-tany ny baolina kitra ny Qatar raha ny tapaky ny mpikarakara ny FIFA androany-tany Doha. Miandry ny fankataovan'ny komity mpanatanteraka izany ny 20 hatramin'ny 20 martsa izao. Ny andindinin'izay rehetrany. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Tatiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara hatrany. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS, 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo, 034 60 543 90. GSI Analake, 033 12 606 92. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus,
Affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Walang tubtub-tub ka, Vicky. Yung panmoed ka, Vicky. Tiamut. Tiamut, tatarawan yan, G. Tina. Il attend de me laver au full demain. Et final yan, faish. Bisous, bisous. Allô, je te dérange? Non, attends-là. Va-moi ton là. Crédit Amial, Moranite. Antso efapolo minitra be zao mankany amin'ny frantsy familianao anankitelo. Azonao ampiasaina manomboka amin'ny sivy alina hatramin'ny enina ora maraina amin'ny vidiny 700 ariary. Afaka misoratra anareo ianaraka tianao. Tsindrio aza ny dièse 322 étoile 25 dièse. Telma numéro 1 mora. Ny azo ny vaniko laka, ny tanina andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpona, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Aloha raha manokatra konty amin'ny banky dia tsy maintsy ao amin'ny BOA Madagasikara ihany e. Enjarena indray za. Ya, karaha an-trano fô. Eto amin'ity tanàna ity zao misy masovoan'ny BOA Madagasikara. Zay koa anokatra konto amin'ny agence BOA Madagasikara akaikana indrindra. Amin'ity tamin'ity tombontsoa ianao zany a. BOA Madagascar, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagas. Variété Malagas. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes. Des nouveautés. Le hit de la semaine. Disponible en streaming sur musique.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. Ankafaliindray tomboka latsomboko vavy ny tsidiako ny tokantrano amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasanao indray anaraka ny fampalamba avao eto amin'ny fahitalavitra ny Cool TV hatramin'ny farany. Vaovao mikasika ny fifidianana avy hatrano isantarantsika ny fiarana amin'ny tian'io ity tsy azo anaovana tery vaimanta ny fikarakarany fifidianana amin'ny zava-misy ankehitriny foana avokoa ny kajy rehetra noho ny mbola tsy fahafenoan'ny lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana raha nambaran'ireo tsombambahoaka mpikambana ao amin'ny vaomera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Tsy maintsy hanolotra volavolan-dalàna vaovao indray ny ministera tompon'andraikitra tsy ho vita amin'ity taon'ity araka nampanantenainy ny praiminisitra Jean Ravelonarivo ny fifidianana rehetra ahafahana manangana ireo androm-panjakana ny Repoblika Fahefatra raha ny zava-misy ankehitriny ho jerena harao ny fanatezina.
Pakady politika ny fitondrana kosa no anton'izao fampitarazona izao raha nambaran'ireo vondrikely samihafa mametraka ny aiain'izy ireo amin'izay teny ho fahaleovantena ny HCC marina mahalony ireo fanapahan-kevitra raisiny. Vidy juridika no misy ankehitriny momba ireo lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana raha nambara ny filohan'ny voameran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana eny anivo ny antenimieram-pirenena androany. Izany hoe ny mahametina tsy amin'ny mpitondra ny volavolan-dalàna iray no lasitra iangan'ny HCC amoana na araky ny lalam-panorenana na tsy ireo volavolan-dalàna ireo. Hitarika tsy fanaran-dalàna hafa indray izao fiemorana izao raha nambara n'ireo solombavambahoaka. Ankehitriny zany dia zavatra miseho dia misy vidy juridika amin'ilay resaka statut n'Antananarivo satria fantatsika tsara fa nisy no tsy lany izy iny tany amin'ny session ordinaire tamin'izay fotoan'andro izay ary taty afara moa iny hitantsika ilay zavatra intelo miseho tato amin'ny Assemblée nationale izay nifaran'izy iny. Ankehitriny zany dia tsy ampy ny lalàna eo amin'ny fanaovana ny fifidianana. Ny tsy fisiana fifidianana dia hitantsika ny vokany tsy fametrahan'ny HCC, tsy fametrahan'ny tsy fampian'ny membre-ny HCC, tsy fampian'ny ireny rafitra miaro ny demokrasia sy ny zon'olombelona maro samihafa zany ny banga. Etsakilany avy eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra nilaza ny aka ny hevitra ireo vondrikely rehetra ananganana volavolan-dalàna vaovao indray momba ity sata manokana ity. Tsy hisy ny fifidianana tao amin'ny apahana ny élection partielle ary tsy maintsy tazomina ny datim-pifidianana 17 Jolay hoy ny ministra. Dia mazava loatra rehefa tsy lany moa iny lalàna iny dia tsy maintsy hisy indray ny volavolan-dalàna izay atsidiko eto mihitsy ilay izy fa hoe iarahana amin'ny rehetra ary indrindra ireo izay veriko fa tena tompon'andraikitra mahefa voakasika manokana ny lalàna io sata manokana io eto Antananarivo ary manaraka izay efa natao hatramin'izay makany amin'ny antenimera ary mazava loatra fa tsy maintsy hisy ihany koa ny fivoriana tsy ara-potoana iniovana antenimera. Ny fanontaniana dia hoe angatsy efa nisy fiantsony ireo vondrikely samihafa ireo tamin'ny famolavolana ilay volavolan-dalàna teo aloha, tsy maintsy mbola andaniana volam-panjakana indray araka izany ny fananganan'ireo volavolan-dalàna ireo hatrany amin'ny fandaniana azy eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Nisy sandan'ny fivoriana tsy ara-potoana iray izay mety mahatratra ny amin'ny 2.4 ariary. Mipetraka ihany koa ny aiain'ny mpanara-baovao ny amin'ny hoe sao mba misy ambadika politika ny fanjakana ny nanaovana kitotoy ny volavolan-dalàna iny ary efa fantatra mialoha fa ho lavin'ny HCC. Manana fotoana malalaka tsara araka izany ny HVM ahafahana manomana ny fifidianana kominaly ahazoan'ireo toerana arivo kendren'izy ireo amin'izany. Mbola mikasika izay fifidianana izay hatrany azo atao ary tokony atao miaraka ny fifidianana kominaly sy ny fifidianana senatorialy raha nambara ny vondrona politika dimy miaradia ho azy ireo tokony atolotra mialoha ireo senateur hovidiana ka arakaraka ny isan'ny ben'ny tanàna azo no ahazoana ny senatera. Etsikilan'izay nanambara izy ireo fa efa alan-dady tanteraka ny senita ka tokony hodiny naingana ny anivon'ny antenimieram-pirenena ilay volavolan-dalàna avy amin'ity vondrona ity izay ananganana rafitra mahaloetena asolo ny senita. Fanadidina. Mahalona ny fanazavan'ny HCC farany teo mikasika ilay lalàna raha isy 4 arivo tsipika haotrahaotra 4 sy ny voalaza ny 9,700 amin'ny lalàna 4,2 arivo tsipika haotra 20 dia tokony ho raisina ny fepetra rehetra isoroana ny mety ho alabato samihafa raha tokany ben'ny tanana sy ny mpanolotsaina ihany no hifidy ny senatera raha ny hevitra ireo vondrona politika dimy miaradia. Noho izany, tokony ho tanterana miaraka ny fifidianana kominaly sy ny fifidianana senatorialy mba tsy ho fandaniam-potoana sy fandaniana volabe indray raha nambarany avy amin'ireo vondrona politika dimy miaradia izay misy ny malagasy miara-miainga, ny mampara ny arakisika ny ARD havana ary ny antoko maitso ho azy ireo. Azo atao tsara ny manambatra izany amin'ny andro iray. Ka maninona raha amin'io andro iray io ihany dia tenenina hoe reto ny senateur hovidianareo ary reto ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina hovidianareo. Ahoana ny fandehany amin'izay rehefa mahazo maro anisy izay mahazo maro anisy amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izay no mena ny gazina arakarak'izay ny isan'ny senateur azony. Ohatra izany izao izay ato mivondrony 5 tota mahazo ny ampaham-bato betsaka amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Analamanga dia mahazo senateur zany zay. Amin'izay zany mahazo senateur ao anatin'izay dia tsotra e.
etsy andanin'izay efa ireo olona avy amin'ny antoko politika tamin'ny andro tetezamita avokoa no mandrafitra ny mpikambana ao anatin'ny vaomiramalo tena mpikarakara ny fifidianana ka antony tokony hanovan'izany raha nambarana avy anivon'ity vondrona ity hatrany ho azy ireo efa lany daty ity rafitra ity ary ny hery politika navoaka ny fifidianana dia efa hafa mahitsy ka tokony hiova zany ny olona ao anatin'io filakevitra mahalentena momba ny fifidianana io izay anisan'ny laza zany tapitra ny fotoana na pisy ny senita fa ho fanarahana ny lalàna ary indrindrindrindra ny lalam-panondrenana sy ho fanajana amin'ny malagasy mpifidy dia tsy mitombona tsony ny ametrahana n'ilay olon'ny senita teo aloha hikarakara ny fifidianana amin'izao fotoana izao izay ny fahitana azy. Nazavain'izy ireo ihany koa fa tsy fanao eran-tany ny hoe ao anatin'ny fotoana hikarakaran'ny fifidianana no tafiditra ho isan'ny mpantanteraka ny filohan'izany vaomiera izany. Izany anefa ny zava-misy eto Madagasikara ka mahatonga ny ayay mikasika ny fahaleovantena ny senita hatreto ny eo anivon'ny fahefanam-pantanteraka ny mbola sakana tsy andinina ny volavolan-dalana hoentina manolo ny senita mbola andrasina ny fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny antenimieram-pirenena andinian'izany. Raha tsy aivina efa talohan'ny fiafaran'ny fivoriana ara-potoana faharoa tamin'ny volana Desambra 2014 no tonga teny amin'ny antenimieram-pirenena izany volavolan-dalana izany. Vaovao mikasika ny fampihavanam-pirenena kosa indray nivoaka ny ampahany amin'ireo resaka tsy ambaratelo ifanaovan'ny FFKM sy ireo filoham-pirenena teo aloha sy amperinasa. Olohan'ny FFKM avokoa ny ankamaroan'ireo alefany amin'ny faritra hanao ny fampihavanam-pirenena misy fietsena politika ity raharaha ity ary tsy hitondrany amin'ny tena fampihavanam-pirenena marina mampisarabazana ny FFKM ary tsy mikatsaka ny tombontsom-bahoaka intsony ny fampihavanam-pirenena tariny amin'izao fotoana izao hoy ny Ankolafy Rajoelina tsy feno intsony fepetra takinty Ankolafy ity tamin'izany izay ny fitadiavana ny tombontsoan'ny vahoaka ary ny fanampanazavany. Raha ny tena marina aza dia tsy nisy mihitsy le hoe fahazavan'ny fo fa ohatra misy ambadika politika nga ary tsy nisy mihitsy ny fitadiavana ny tena vahaolana ka nateo amin'le hoe fanendrena ny solotena anasitra ny conférence régionale dia saika ny zareo amin'ny FFKM maro anisa tao ary tsinjo fa misy hevitra maramara aza tiana hampanjakana eto amin'ny tany sy ny firenena misy fotoana ny zavatra rehetra moa mbola nanazavana momba an'izany ary tonga amin'ilay hoe inflation à deux chiffres miandratsika amin'ity taona ity mahavaivay mihitsy zany le fijaliam-bahoaka amin'izao fotoana izao tediavan'ireo mpanomana ny conférence nationale ailika fotsiny zany hoe fa nitsakitsahana ny lalam-panondrena zany ary mbola manao fampisaram-bazana azy ny FFKM tamin'ireny 7 février reny fa tsy tena fampihavanana ny katsahany ka dia normal loatra zany raha toka hoe hitsinjo ny tena hoe fiainam-bahoaka hitsinjo ny tena tombontsom-pirenena raha miala tao amin'izany hoe processus na réconciliation nationale zany ny filoha Zafy Albert sy ny filoha Antenirina Rajoelina. Eo amin'ny vaovao raha toe-karena kosa indray fa matsimbolatra amin'ny 3.70 faingo roa tapitrisa $, natolotry ny PNUD ao an'i Madagasikara dia amin'ny fahantrahana sy ny fampandrosoana maharitra io no iantefan'ny famatsimbola avy amin'ny PNUD ka ireo vahoaka marefo no iantefan'izany mivantana tafiditra ao anatin'ny fantanterahana ny Plan National de Développement izao fiara-miasa izao raha nambara ny minisitry ny toe-karena androany no natao siny izay fanaraha-piara-miasa izay teny anivy ny ministera ny toe-karena fanadidina hoentiny vola 3.70 tapitrisa $, no anatanterahana ny plan d'action du programme pays avy amin'ny PNUD. Androany no nosoniavana ity fifanarahan-piara-miasa eo amin'ny firenena mikambana sy ny fanjakana malagasy ity. Ny fanenana ny tahany fahantrana sy ny fampandrosoana maharitra no tanjona amin'izany. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny plan national de développement ity famatsimboly ity raha nambara ny ministry ny toe-karena androany. Ty fandaranasany raisitsika tia dia tsy mifanohitra fa mifameno amin'ny plan national dia zavatra azo andrasana ohatra zao hoe amin'ireo axe anakefatra volazako teo dia ny ministère ny atitany zao dia mandeha anjara ny fanatsarana amin'ny gouvernance locale ny fahaiza-mitantana ny foty anisan'izany koa ny justice mazava loatra fa zavatra sapaty ny fitsarana sy ny fahaiza-mitantana dia ny PTA ny justice izay soniavana teo dia hitantsika taratra ihany koa zavatra tokony atao manomboka androany fatsandrasitsika raha
Ireo olona mbola marefoka miaina amin'ny vola latsaky ny 500 ariary isan'andro no iantefan'io fanampiny io mivantana. Ireo mpiainy tetikasa no hitantana mivantana ny 700 ny vola, raha toa ka ny PNUD no hitantana ny 700. Hoentitra kosa ny PNUD amin'ny fanarahamaso izany. Ces entités ont fait l'objet d'évaluation d'abord. Et en fonction anaovana tombanezaka ireo rafitra ireo, izy safidy maromaro amin'ny fomba anatanterahana izay fanarahamaso izay, na alefanina amin'ny daholo ny vola rehetra dia izahay manarahamaso fotsiny, na izahay mihitsy no manakarama sy mandoa ny vola amin'ny asa atao. Marina fa mety tsy ho azo antoka izany fa efa nanaovanay tombanezaka. Raha toa ka tsy voafehin'ireo rafitra ireo ny vola dia averina aty aminay ny fitantanana izany. à la modalité d'exécution par le PNUD. 5 taona ny faharetan'ny fifanarahana ka teboka 4 mazava no itodian'izay famatsim-bola izay. Ny fitsinjaram-pahefana izay iara-miasa amin'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny fametrahana ny tany-tandalana sy ny fangaraharana izay iarana amin'ny ministeran'ny fitsarana, ny fanatrarana ny tanjon'ny taona 2007 na ny OMD amin'ny alalan'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola, ary farany ny fanaovana rafitra, ny famokarana maharitra ary ny fahaiza-mitantana. Raha tsy aivina, tamin'ny 27 ny volana janoary 2013 lasa teo no noraisy ny filan-kevim-pitantana ny PNUD tany New York izao fanapahan-kevitra izao. Lafim-baovao hafa kosa indray no lefitra ireo mpiasan'ny sampandrarany fananantany manoloana ny fikasany fitondram-panjakana ametraka ny fanovana eo amin'ny politika ny fananantany ireo teknisiana ireo izay fananambara ny hanao fitokonana manomboka amin'ny ity herinandro ity taorian'ny fanambarana izay nataon'izy ireo mikasika ny fandavan'izy ireo ny andiny maromaro ao anatin'ity politika vaovao ny fananantany ity tafiditra anatin'izany ny hanomezana ny ampahany amin'ny tany-panjakana eo ambany fitantana ny komina ary ny andiny mikasika izay. Inona ny zava-nitranga, nisy fifanarahana manokana ve teo amin'ireo mpiasan'ny fananantany sy ny fitondram-panjakana na tonga izao fileferan'izy ireo izao. Raha tsy aivina ny herinandro teo rehefa tsy voasa teny amin'ilay fivorim-be natao teny Ivato ny teknisian'ny fananantany dia naneho ny tsy fafaliana izy ireo manoloana izay hevitra tapaka teny. Isan'ny tsy neken'izy ireo ny hanomezana ny ampahany amin'ny tany-panjakana ho tanitanin'ny komuna na antsoina hoe réserve foncière. Fanambanina ny asan'izy ireo izany raha ny fanazavana azo hatrany noho ny tsy fahampiany traikefan'ireo mpiasan'ny komuna momba izay resaka fananantany izay. Nikasany tokona izy ireo tamin'izany ary rehefa tonga hatrany amin'ny fandrahonana amin'ny fisamborana raha ny loharanom-baovaonay hatrany. Izao anefa niova indray ny fomba firesaka. Reny moa dia hoe fomba naneho ny heviny, fomba faneho-kevitra reny efa milamina izy efa natao ny fampiresahana ary izay moa ny fanapahan-kevitra dia hoe tsisy miemotra fa miroso hatransika ho amin'ny fampandrosoana. Io réforme izay hoentin'io zany dia tena hijery tokoa ny hoe famaritana ny tany rehetra eto Madagasikara ary misy amin'izany ny zone izay natokana hanaovana ny fampiasam-bola, izany hoe réserve ho an'ny investissement eto Madagasikara. Misy ihany koa faritra izay natokana ho an'ny commune, natokana natanterahana ny asa eny anivon'ny commune, izay izany hoe fanitarana tanàna io na ny fambolena madinika. Ny sesisesy ihany koa ny fandraisan'ny Prime Ministre ireo sehatra samy hafa tatoato rehefa avy nandray ny avy eo anivon'ny faditseranana sy ireo sehatra hafa tamin'ny herinandro teo dia izao nandray ny mpiasan'ny fananantany izao indray. Ka io moa dia fanazavana hatrany mikasika ny réforme izay ho apetraka ao amin'ny service des domaines ny fananantany sy ny réforme rehetra izay ho atao eto Madagasikara ary manoro lalana mba hahafahan'ny tsirairay miaraka amin'ny fanjakana satria ny réforme rehefa amboarina sy réforme ho an'ny gouvernemanta fa ho an'ny rehetra ary erahana amin'ny zareo mpanantanteraka ny asa. Nandaitra ary ve zany ny fandrahonana natao, anao ahoana ny mety ho fandraisan'ny vahoaka madinika ireo fanapahan-kevitra noraisina ireo, ny amin'izay mety ho fisian'ny fanitarana tanàna araka izay nambaran'ny tale jeneralin'ny fananantany. Petraka ihany koa ny ahany amin'ny fitsabahan'ny fitondram-panjakana eo amin'ireo sehatra stratejika rehetra toy izay efa hita teo amin'ny androm-panjakana samihafa dia izao tonga aty amin'ny fananantany izao indray. Fitrandrahana madinika sy bizina momba ny arena kibon-tany tsy ho ela antanteraka fanalana fahobe ireo bizina vato sy volamena eny Analakely ny avy eo anivon'ny ministera ny arena kibon-tany. Izy ireny izay voasikazo isan'ireo anatin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna mitsipaka tanteraka izany nefa izy ireny ary mandany ny sorana azy eny an-toerana. Mbola andrasana kosa ny fepetra momba ireo gros bonnet mpanondrana volamena antsokosoko makany ivelany. Fanadiny Michel Arana ary Jaune.
Ny vato tsara toy ny beryl, émeraude sy safira no tena mandeha ety Analakely. Manodidina ny iray hetsatra amin'ny iray tapitrisa ariary ny grama amin'ireo vato tsara hita ety Analakely. Ny 7,100 vato tonga eto no avy any Avaratra, Andilamena sy Lakaka. Misy ireo démarcheur, panera ary misy ireo mpanambola mivarotra ihany koa. Izy ireo izay mitsipaka tanteraka ny fanesorana azy ireo eny. Ahoana moa ny ala ty zao 4,20 taona nanaovako vato zay mandoa karatra manana karatra zay manana iny tiany any namelomako ny zanako ahoana menan'izy ary le arianakibony tany menan'iny olona fa ny malagasy tsy omena anazy. Clandestin tompoko ny fikambanana mpanao vato soa eto Analakely ao anatin'ny GOMDM fa akoatra ny ananany carte amin'ny mampitiamba ny mpanao vato soa azy dia mpandoetra ara-dalàna isa taona amin'ny fanjakana io. Azo sokajiana ho ara-dalàna tokoa ve ireo mpivarotra vato izay milaza fa manana karatra sy mandoetra kanefa mivarotra eny amoron-dalana. Mitsitokotoko sy miparitaka izy ireo anka tsy fantatra mazava ny isany. Raha ataony katsika tsotsotra maherin'ny arivo ireo bizina vato sy volamena eto Analakely sy ny manodidina. Ny eo anivo ny ministeran'ny Arenankibon-tany izay nilaza fa atsoatsy isy ny fanalana faobe azy ireo. Tsika amin'ny firenena tan-dalàna antsika dia tsy maintsy mametraka ny lalàna ary mampiatra ny lalàna. Zay ny zavatra anankiray. Nefa mampiatra lalàna koa tsy azo atao hoe tonga dia ampiarina fotsiny amin'izao, tsy maintsy jerevana ihany koa ny fiantraikan'izay eo amin'n'ivon'ny fiarahamonina. Io dia tsy maintsy fepetra, tsy maintsy raisina ny hoe ampiarina ny lalàna. Ahoana kosa ny mahakasika ireo mpanao afera sy mpanambola be mahavita manondrana volamena any Dubai sy any amin'ireo firenena hafa. Andalana ny fanavaozana ny code minier, tsy ny eto Analakely anefa no tena olana raha ny zavamisy fa eo ihany koa ny zavamisy any Lakaka izay afatesan'olona ary efa nanoloana ireo mpitandro ny filaminana tany an-terana. Eo ihany koa ny fiverenana ny fitrandrahana safira any Andilamena sy Brickaville ankehitriny. Ireny toeram-pitrandrahana ireny izay fantatra ankehitriny fa avela ny fanjakana malalaka. Fiainam-piarahamonina isan'ny malaza indray ankehitriny hialatra moto eto an-drenivohitra nahazo vahana izany tatoato. Moto valo isan-kerinandro eo no azon'ny mpitandron'ny filaminana fitarainana. Araka ny fanadinana nataonay tsy misy mivarotra moto halatra iray manontolo fa efa mivadika ho kojakojana pièce détachée izy ireo no hita ny anivon'ny tsena ka sarotra ny manara-maso azy ireny ny ankilany. Mila manana 2 alina hatramin'ny 5,000 ariary vao afaka mampiasa ny antivola iarovana ireny moto ireny. Fanadinana tanterahiny Kaito Andretsilavo. Misy heridika kokoa ahafahana manaraka sy misambotra ny mpangalatra moto raha amin'ny alina izy ireo no manao izany, no ireo manao izany amin'ny atoandro. Saika ireo tratra eo am-panosehana na ampitingenana moto amin'ny alina no ahitana fa misy tsy mazava ny momba azy ireny, hoy ny loharanom-baovao iray avy amin'ny mpitandro filaminana. Avy hatrany dia pièce détachée izay very ka sarotra ny manendika azy ireny. No io antony io, ny misoroka ihany no vahaolana ho an'ny mpampiasa kodiaran-droa. Ny moto mipetraka parking 75 000 francs par mois. Izay ny ofany isam-bolana. Izay sécurité kokoa noho ny hoe atrano satria garantie izy any am-parking. Na izany azy, tsy maintsy asiana hidiny ny moto na rojo vidiana 2 alina hatramin'ny 4 alina ariary na antivol vidiana 2 alina hatramin'ny 5 alina ariary. Ity farany izay andoavana saram-pametahana eny amin'ny mpanamboatra moto. Eny betsaka aloha amin'izao mandeha le halatra moto moa zany amin'izao tena betsaka. Dia ny olona presque mividy antivol zao ohatry toy ny betsaka mividy câble. Eo amin'ny 12 000 ariary zao farany ambany. Dia farany ambony eo amin'ny 50 000 ariary. Arakaraka le moto misy 40 000, misy 50 000. Le client arakaraka betaveny amin'ny aty. Arakaraka le client ihany ametahana. Ny iray amin'ny moto very ihany nefa no mety ho hitan'ny mpitandro filaminana. Araka izany, kisendrasendra no ahafantarana ireo mpangalatra moto. Tahaka ireto lehilahy 3 ny fampisitona moto ary ny famaly amin'ny resaka vola teny am-pifiloha ireto. Tsy fantatry ny polisy raha tsy nisy fifamaliana sy fifampisontonana moto io. Io fifamaliana io no nanaovana famotorana azy ireo ka izao miaratratra izao. Araka ny loharanom-baovao, efa nigadra teny amin'ny fonjan'ny Tsiafa sy ny fonjana Tanimora izy ireo noho ny halatra moto hatrany.
eo amin'ny vaovao ny kolotsaina kosa indray ho mafisina ny fanaramaso amin'ny bizina tapakila amin'ny fampisehoana izay tanterahiny ny tarika ambondrina ny alahady iray martsa ho avy izao tanjona amin'ny ity hetsika ity ny fitonjovana ireo mpakafy ny tarika hatramin'izay nisiny fanomboana ny fitetezam-paritra amin'ity taona 2024 ity ny fampisehoana izay tanterahina amin'ny alahady ho avy izao fanatediana. Hoentitra ny mpikarakara mandritra ny fampisehoana amin'ny alahady izao autorité efa poloisy ary manao miakanjo sivily no anara-maso mandritra ny fampisehoana. Tamin'ny alakamisy lasa teo no nanomboka ny fanoratana izany tapakila izany ka lany ny alahady lasa teo. Mikasikan'ireo izay mety ibizana na hivarotra ireo tapakila kosa misy ny fepetra ho raisiny tompona andraikitra manoloana izany. Dia tao anatin'izay 12 taona izay rariny sitsiny raha misy fepetra raisina foana ho an'ny tapakila. Ary tsy ho leferina dimy rahalahy mihitsy enonay le taraina enonay dia izay mahatonga anay hoe mitady vahaolana anatin'ilay izy ary tsy niteny be izay satria raha vao niteny kosa dia miara-maheno hatramin'ilay mpanao an'ilay izy. Ny azonay rassurena ny mpakafy fotsiny dia izao aza misy mividy tapakila mihoatra ny 9,000 ariary. Périssable ny billet iny voalohany volana martsa amin'ny 3 ora iny a tsisy valeur antsony iny aorian'izay. Raha fantatra fa tamin'ny herintaona lasiny no nanitsahany tarika ny Nosy Maurice izay dingana goavana ankoatra ny seho tany ivelany maro araka izay fampisehoana natao tamin'ny taona 2024 ary afaka izany mandritra ity taona ity. Ny anton'ity tournée amin'ity 2015 ity dia nataony hoe 2015 tour dia la vaillan'ny 15e anniversaire ny tarika zany satria amin'ny herintaona izay mankalaza fa 20 taona ny tarika. Ray sy roa arivo zay nitondra ny anarana tamin'ny 2024 zay no nanao ny 10 taona. Maninona no marikena le izy dia vetivety dia miova ny génération. Vetivety dia miova ny génération manaraka ny fampisehoana. Araka izany santatra ihany ity fampisehoana ity izay anamarika ny 15 taona ny tarika izay niforona tamin'ny taona 2024. Amin'ny alahady voalohany volana martsa izao araka izany fotoana rano nambarany tompona andraikitra trandry ary afaka ity seho ity amin'ny fampiasana ireo fitaovana maro samihafa mandritra ny fampisehoana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ny 9 novambra hatramin'ny 17 ny volana desambra 2024 no isiny tompon-daka eran-tany ny baolina kitra ny Qatar raha ny tapaka ny mpikarakara ny FIFA androany tany Doha. Miandry ny fankatoavan'ny komity mpantanteraka izany hatramin'ny 18 martsa ho avy izao vanim-potoana tsy ahitana hafanana be any an-toerana amin'ny fotoana io ka tsy hiteraka olana ho an'ny mpilalao. Frona federasiona misa enina no fanankasitraka ity fanapa-kevitra ity hatreto ankilany anefa mety hanova ny tetiandro ny fanarahana iraisam-pirenena rehetra ny fanemorana ny fotoana antanterahana ny mondial. Iverina eto toerana kosa isika eto anatin'ireto vaovao nisongadina ireto tsy maintsy fitaina miaraka ny fifidianana ben'ny tanàna ho an'ny komina rehetra manerina ny Madagasikara ho ny minisitry ny ady tany Mahafaly Solonandrasana. Fa tokony ho tanterahana miaraka ny fifidianana kominaly sy ny fifidianana senatorialy mba tsy ho fandaniam-potoana sy fandaniam-bola be ho ny vondrona politika dimy miarady. Fa hoe sorona tsy ho eny analakely intsony ireo mpibizina vato sy volamena manodidina ny arivo ho ny minisitry eo anivon'ny présidence amin'ny sanany ariana tany Lalarsaina Joely Valérien ary farany iompana amin'ny anjara toerany ny bagasy mahalona ny mozika amin'izao fotoana izao ny fandarana tafatafa rahampitso amin'ny 7:05 ao amin'ny onjapeo ny Cool FM avalambovalopolo teboka valo vahiny nisina izy amin'izany irimbosa sy ireo mpivony kadona bagasy. Azadonina ihany koa ny manaraka ny oronan-tsary metsika izay rainao aoriany izao fampahalambavao izao mitondra ny lohateny hoe titoko dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalambavao tamin'ny tianio ity metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.
Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Soka Vitre, Baolay, GSI Université privée, nanolotra anao teo, ny vaovao.